Vavasike. Sauta, Dira, Laza, Nuatu Teno, Nimanta, Reis, Zanaka, Ifani Masno, Nun Kitantana no Mashu, Gataranai Zutuna, Almizane Vuna Ita Anau, Nu Ijo Fakalazana, Jofit Zubili, Rosushna Iza. Pantatay Nimanta, Kitantana no Finai. Agato matsapa izany sanandro zahay satria ny tana mahirinao no mahatongisao anazy. Ary mangataka aminao zahay tompo. Ny hitantananao sy hitahianao zo firenena izao. Satria tsy miafina aminao Andriamanitra. Firenena efa nantsona tambenaranao. Firenena efa nofidianao. Dia mangataka anao zahay Jesosy. Velona sy mahery ny teninao, ao velona ito ny firenena ity. Anao Jesosy ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra, izay nao aza ny taloha indrindra ianao mandraky sara. Ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, mametrahanay ny fiainanay sy vavaka atao an'izao. Misaotra. Amen. Voalohany indrindra dia manolotra ny fiarahabana. Mba tiramiantsoa ho antsika mpianakavy ny finoana rehetra mifankahita soamantsara amin'ny fotoana androany izay atokantsika rehetra ho fankalazana n'Andriamanitra noho ny fahadimampolo taona niorenan'ilay hira sy filazantsara sy ny fahatelopolo taona ny geste. Nosafidiana ho fanefan'izany jobily izany. Ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao bokin'ny Genesisy ny toko fahavalo amby roapolo. Ny Genesisy toko fahavalo amby roapolo dia ny andininy fito ambin'ny folo ny tapany dia. Nefa dia vakitsika manontolo mba handezaka tsodraninao hely ny Jakoba. Nataony Jakoba izay ampitsimadihana ilay tsodrano tandrify ho an'izao. Ina zava-misy? Moa ve avy amin'ny Jakoba na nitahihana ny firenena rehetra ambony tany? Moa avy amin'izay nataony Jakoba ve tsia fanapahan-kevitra Andriamanitra samyreny mifidy manokana any Jakoba hitahihana ny firenena rehetra ambony tany. Fanapahan-kevitra Andriamanitra zany. Tsy noho ny famendrehan'i Jakoba fa raha dinihana ny maha-olombelona azy, dinihana ny nataony, tsy misy izay ankasitrahana azy. Fa saingy ny décision-n'Andriamanitra tsy azo mizanizanaovana fampirarahana. Décision-n'Andriamanitra samyreny niantso amin'ny mamavolavana Germaine any Akaramalaza. Raha mijery ny lalana makantsika fantatsika rehetrarehetra zany. Ahoana ny lalana makany? Fa nahoana ny finatakia amin'ity lalana manara-penitra rehetra nanatanterahana izany? Fa nahoana ny tanterahana tany Akaramalaza? Nahoana ny tany Sokana? Nahoana ny tany Parime? Any amin'ny toerana everina ho akodaoda rehetra. Tsy mba mizanak'olona ambony ve? Raha dinina, adihevitra tamin'ny missionnaire ane zany tamin'ny fotoanandrony. Raha mijery ny tantara ny fiangonana isika. Hanehoana amintsika rehetrarehetra. Fa tsy avy aminao, tsy avy amiko, tsy noho ny famendrehanao, tsy noho ny famendrehantsika, fa sitrapon'Andriamanitra samyreny tsy azonao etiakevitra. Fa inona ny nataon'i Jakoba? Manaiky ny fitantanan'Andriamanitra, manaiky ny fitahian'Andriamanitra, manaiky ny tsy fahatanterahany eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa tsapan'i Jakoba fa eo Andriamanitra miahy azy na dia atao anatin'ny tsy fahatanterahany aza izy, inona nataon'i Jakoba? Milaza amintsika rehetrarehetra, milaza amin'izao tenin'Andriamanitra anjaratsika androany izao. Gaga isika, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra.
Tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra vavahadiny lanitra. Ny olona resy lahatra ny amin'izay ataon'Andriamanitra ny fiainany dia mahatsapa fa tsy lavitra azy Andriamanitra. Ry havana, tsapanao ve amin'ny fiainanao tokoa fa miara-dalana amin'Andriamanitra ianao? Tsapanao ve fa io Andriamanitsika io dia tsy Andriamanitra mitazam-posy any an-danitra any, fa Andriamanitra midina eto amin'izao tontolo izao, Andriamanitra midina eto anivon'ny firenentsika, mampahalala antsika mianakavy ny amin'izay asan'Andriamanitra eto anivon'ny firenena. Firenena nofidian'Andriamanitra ry havana, ny firenena malagasy. Firenena notahin'Andriamanitra ny firenena malagasy. Na dia farahidiny indrindra maneran-tany aza ny fantrana. Izao no tany tsaroa. Nofidian'Andriamanitra ny firenena. Fa firenena iza no firenena manana hiram-pirenena ka vavaka ny azy hiram-pirenena. Eto ny ambony tany ity. Firenena iza no manana an'izany? La France a aux enfants de la patrie. Isika eto Madagasikara, inona ny hiram-pirenentsika? Mety tsy takatry ny saina everina, miventy zany ny any amin'ny présidensa, miventy zany ny any ambotsin'ohitra, miventy zany ny any amin'ny assemblée nationale, miventy zany ny mpanao politika rehetrarehetra. Asa miventy zany tononkira-panahy zany, ry tanindrazana i malala o. Ary ahoana ny rehetra? Tahionao ry Zanahary io, tinosin-drazana ity ban'io. Mba hijaly mandrakizay ve? 770 vao 80 taona amin'izao. Nivetesana izany tahionao ry Zanahary io, tinosin-drazana ity, mba hiadana sy nifinaritra. Zany fikendrena. Zany tao an-tsain'ilay pasteur namorona tononkira-panahy. Ary tadio fa nifaninana tamin'izany ny hira laharana raika amin'ny telopolo. Fitonjato. Sa fa afily izy zay izy tadiko sara. Lay hoe Zanahary io tahio, tinosin-drazana ity, mbola ao anatiny tononkira efefiaminy. Ireo hira nampiroa zay miady ny laharana tamin'ny faninanana tamin'izany fotoana izany. Hanehoana amintsika rehetrarehetra. Fa Andriamanitra miasa eto anivon'ny firenena ity. Fa isika indraindray mitady hanilika n'Andriamanitra. Isika mitady hanilika ny Jesosy eto anivon'ny firenentsika ity. Ka hitady Jesosy hafa hampanjakaina eto anivon'ny firenena. Fa dia lazaina firenena laika ny firenena malagasy. Firenena tahaka izao firenena malagasy, firenena tahaka izao amboarina daholo ny asanga tsy manokana rehetrarehetra. Raha tsy miverina amin'Andriamanitra ny malagasy, ny firenena mitondra fanjakana rehetra. Fa iza antsika moa raha ohatra ka handary isika ka hieritreritra hoe ahoana moa ny raha-pirenena rangahy. Raha-rahanay mpanao politika zany, fa tsy raha-rahanareo. Tena raha-rahan'Andriamanitra ny raha-pirenena. Raha misy zavatra lehibe indrindra dia zao ny fatahorana an'Andriamanitra. Eto Madagasikara, ny firenena malagasy izay nofidiny Jesosy manokana. Ray aman-dreny tombo lehibe anankefatra ny eto Madagasikara. Jesosy tena mivantana no miasa ary hiasa eto anivon'ny firenentsika. Raha mahatsapa izany isika, raha mahatsapa izany ny malagasy rehetra, raha mahatsapa izany ny mpanao politika isan-tsokasiny, raha mahatsapa izany ny mitondra fanjakana rehetrarehetra, iara hiventy ka ilaza iompeo amin'ny Jakoba ka hanao hoe tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra vavahadiny lanitra ny firenena malagasy. Zany miara mila dinitsika, mila mandinika lalina isika. Dia ho gady ianao ny amin'izany asa tanan'Andriamanitra zany. Ny olona mahatsapa ny tana maherin'Andriamanitra mitantana azy, mitantana ny sainany, mivimbona azy, dia mametraka an'Andriamanitra hatrarehetrany. Ho loha na eo mitondra fanjakana tao amin'ny andron'ny Israely, Davida mpanjaka. Ireo rehetrarehetra ny fandimby
nametraka n'Andriamanitra ho tompony teny farany amin'ny fitantanana ny firenena. Izany tadiavina aminahy, tadiavina amintsika tsirairay avy. Tsy hoe mahantra olona tsy manam-pahaizana malagasy. Tena manan-karena olona manam-pahaizana, fa mahantra olona matahotra n'Andriamanitra. Fa ny olona matahotra n'Andriamanitra riany dia ametraka n'Andriamanitra hatrany ka hatsapa fa na ny tena ny aza dia mahatsapa trano n'Andriamanitra. Azany nataon'ny apôstôly ny ankohonany vavahadin'ny lanitra andresy lahatra ny olona ka hitaona ny olona ho any an'andro. Ary zany rehetrarehetra mba tsapanao avy eo. Isika zay miangona androany mankalaza ny faha-15 taonan'ny Ify, mankalaza ny faha-13 taonan'ny Jesika. Tsapanao ve zany tanamahelin'Andriamanitra ny tantananao zao? Tsapanao ve zany fiahian'Andriamanitra ny fiainanao zany? Fa tsy noho ny fahalalana zay nananao, tsy noho ny hangezanao, tsy noho ny hatanjahanao, tsy noho ny toerana misy anao eto amin'ny firenena, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra ianao. Ary no fidian'Andriamanitra dia zao, aza mijery lava, aza mijery rano tahaka zao, ranona tahaka zao, fa mijerea an'ilay Andriamanitra miantso anao, ka manatanteraka ny asanao ianao, dia hotsaroanao fa ny tanamahelin'Andriamanitra ny tananao. Raha manatanteraka ny adidinao ianao, dia hotsapanao izany tanan'Andriamanitra mahatoy sao anao, ka ilay ny firenena, ilay ny fiangonana, ilay ny toerana maro samihafa izay misy antsika. Tsy takatry ny saina ivery ny fiahian'Andriamanitra ny fiainantsika. Tsy takatry ny saina ivery. Sika zao dia samy miaina ara-dalàna ato anatin'ny efitrano ity. Fa tsy takatry ny saina ivery fa iza ny fampiraraha tamin'Andriamanitra ka napisy oksizeny ahafahantsika rehetra ny aina. Fa raha misy 2 minitra ane ka tsisy oksizeny miainantsika, inona ny zavatra mitranga? Fa iza nanao ny oksizeny? Ny tanamahelin'Andriamanitra miahy anao zao. Ary zareo fa raha namorona antsika olombelona n'Andriamanitra. Ary zareo mpahaizana n'Andriamanitra. Anareo ve nahita olombelona ka raha mandeha izy dia tahaka zao avao. Zareo miara mibalady ny tanany anankiroa. Miara mandroso makamianoa, dia miara zay. Ahoana naharian'Andriamanitra antsika? Mitovy zany naharian'Andriamanitra antsika zany. Tsy takatry ny saintsika ive, fa raha mandeha ty tongotry zany. Havia ity ny tanana ambandina miaraka. Mibalady tahaka zany. Angahanao rehefa andeha tahaka zany dia anomana zany hanao avomagy rehefa andeha dia hoe zao zany atao tongotro adihitsy dia andeha zany no atao. Tsy zany ny fiahian'Andriamanitra ny fiainantsika. Hatsapanao fa tsisy olombelona mahavita zany. Iza nanamboatra zany? Iza nandamina zany? Ilay Andriamanitra nahary antsika. Indreny hakatony zany asan'Andriamanitra vo atsika izany. Dia asakasantsika ihany. Asakasantsika. Hijery an'Andriamanitra hatrany isika. Eny ame isika rehetra ihany. Zay manome voninahitra n'Andriamanitra amin'izao faha-15 izao. 2 taona mahery zay no lasa nanoloran'i Jesosy ny aina ho anahy. Tsy misy fampirarahana nataony olombelona. Hoe anao fampirarahana fa zahay ity bokany fahotana, zahay ity andevozony ota, mila anao zahay Andriamanitra. Tsisy an'izany koa. Fa napaha-kevitran'Andriamanitra samy rery. Ivetesatsika ilay taona tompo faha-5-10 haitsika rehetra tsenjely andao iarahantsika rehetra. Fa toy izao no mpiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomena zany mba tsy very fa hanana fiainana manasay zany n'Andriamanitra. Fanapaha-kevitran'Andriamanitra samy noho ny fitiavany azy, noho ny fitiavany ao. Ka raha mahatsapa isika, raha mahatsapa izao sianao fa tian'Andriamanitra isika. Izao, hiara ireny isika. Hiara ame voninahitran'Andriamanitra isika. Ka samy hilaza manao hoe tsy hafa ity.
Tovavady ny lanitra tokoa ny firenena malagasy. Tovavady ny lanitra tokoa ny hira sotaza tsara. Tovavady ny lanitra tokoa ny jesika. Hitahiana ny firenentsika, hiatanantsika, ananatsika fa Andriamanitra tompontsika. Ary Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ho an'Andriamanitra midera sy laza ary voninahitra zay fasika tany indrindra ary azo mandrakizay. Hivavaka. Misaotranao zahay Jesosy. Omenao ny teninao. Ahalalànay. Fa tsy takatry ny saina heverina ny fitiavanao. Tsy noho ny fahamendrehanay. Tsy noho ny fahaizanay. Tsy noho ny fahalalànay. Nefa nitovy fonao zany Jesosy. Tamin'ireo ray aman-dreninay. Ray aman-dreny tompo lehibe anankiefatra Madagasikara. Miasa ny tanana. Ary ianao samire nandray fanapahan-kevitra. Miantso izany ray aman-dreninay izany. Tsy misy mahasaka anay anao amin'ny antso. Koa dia manantenana ohatran'izay toa. Fa hankany amiza moa zany. Ianao manana teny fiainana manasa. Atao mahatsapa hatrany. Ho anay izay tonga eto, miandona eto, mankalaza sy manome voninahitra anao no zao fahadimampolo taona sy fahatelopolo taona izany. Dia tsy mampifahazahy. Na ao amin'ny fiambeboana maro samihafa no anatanterana izany. Mandehananay hatrany amin'ny fanetretena ka haizana hiankina aminao, mitodika aminao, hametraka ny firenenay. Eo ampelantananao, anjakany fitiavanao Andriamanitra. Miharihariana voninahitra. Fa firenena iza tokoa. Ny firenena notsahanao, ny fitahianao, manana ambiampy maneho ny firenena. Omenao volamena izany. Omenao safira izany. Omenao ireo harena maro samihafa. Tsy hita pesipeseny. Ianao Jesosy, hiasa mahery. Amin'ireo mpitondra anay, ireo mpitantana isan-tsokazany mba hahaizan'izy ireo mijery sy hatahotra anao amin'ny fanatanterahana ny aliga manandraikitra. Ho fanompoana ny firenenay, ho fanompoana ny tanjaka. Anao Jesosy. Anao ny laza, anao ny voninahitra.